Teonatrian'ity voina nahazo ny mponina Antananarivo Atsimo dia nientina teny antoerana hijery fotony zavaniseho ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianatra sy ny Premier ministre Jean Ravelonarivo lehibe ny gouvernemanta. Manoloana ny vona mianjady amin'ny firenena dia namoaka vola mitetina 2 miliara ariary ny fitondram-panjakana. Nasongadiny Premier ministre Ravelonarivo Jean izany nandritry ny fidinana nataony niaraka tamin'ireo ministra sy tenen'ny gouvernemanta tarehany teny soaviny. Ny fanjakana malagasy dia tsy nangatakandro fa tonga mijery ianareo amin'ny faritra tsirairay ary indrindra ianareo eto akaiketoka noho izany dia mamoaka vola 5 miliara ny fitondram-panjakana malagasy androany hijerena andreo travoina rehetra. Izany vola izany dia omena ny BNGRC androany maraina ihany mba hikarakarana andreo travoina rehetra manerana ny Madagasikara. Ny anjarany manaraka dia tsy maintsy hijerena daholo ny fotodrafitrasa rehetra zay mahatonga an'izao zavatra zao, na ny fanomezan-dalana amin'ny fanaovana trano, na ny trano tsy mendrika hipetraka eny amorony renirano reny, na ny fotodrafitrasa zay siva dia manao antsoavo ny tenanay ao fitondram-panjakana amin'ireo manala-tanana rehetra, na teratany malagasy na teratany vahiny mba hanao vohikava mahatratra amin'izao loza miatra eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara izao. Tonga teny soavina ihany koa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery nijery fotony ny zava-misy. Fanendrarantsika kosa dia mandray fepetra ary ny misintona lesona amin'izao zavatra misy izao. Raha ny eto izao no jerena dia miakatra ny rano tsy tafavoaka ny rano. Misy olana barazy ao Atsinanananao misy tsy maintsy hojerena ihany koa amin'ny fikorinan'ny rano rehefa miakatra tahaka izao. Ka misy fepetra izay tsy maintsy horaisiny fitondram-panjakana amin'izany zavatra izany mba hampirindra ny fandehanana io rano io. Eo zany ilay hiantsonantsika rehetra mba hanaja lalàna satria ny tsy fanajana ny lalàna no mahatonga ny tarain-javatra tahaka izao. Ny fanorenana trano amin'ny tsy tokony hanorenana zany dia zavatra manahirana. Zay zany dia misy fepetra tsy maintsy horaisina mahakasika izay. Fa ao anatin'ny fotoana tahaka izao kosa ny hiantsona antsika rehetra dia ny mba hanaraka ny fepetra rehetra zay apetraka ny tompon'andraikitra maro samihafa amin'ny fiarovana ny loza amin'ny zavatra tahaka izao. Fahoriana tokoa ny mianjady amin'ireo trabona vokatry ny fahavakisany tohadrano eny soavina, na fotodrafitrasa na ponina dia nitondra fiasana avokoa. Misy voka-dratsiny eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-toekarena tokoa izany. Nilaza ny tsy ravoravo tanana ny fitondram-panjakana manoloana izao tranga izao.